Mbola hijanao anatin'izay pejy politika izay hatrany kosa isika mitondra vahana amin'ny fifanantonana amin'ireo hery politika ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena avy ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Ny herinandro lasa teo ohatra dia nisy ny fihaonana izay nifanaovany tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Mbola vola Ravoavy sy Tsira Kotasan hatrany. Mihetsika ho an'ny fanantonana ireo hery politika eto amin'ny firenena Andriamatoa Iary Andrenarivo, filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany ny Fianarantsoa. Ny herinandro lasa teo dia ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana no nihaona taminy. Ny fampihavana pirenena, fampandrosoana, ireo no voaresaka tao anatin'ny fihaonana araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Iary Andrenarivo. Le fihaonana olo tsy mangingina fa nihaona tamin'ny président Ravalomanana ny antony dia izao ny ray aman-dreny avy any aminay pisaka ny olona miteny hoe tsara mifanakalo tsara manao fifanantonana amin'ny ray aman-dreny rehetra eto amin'ny firenena. Andriamatoa Ravalomanana, Andriamatoa Iandro Rajoelina, Andriamatoa Ratsiraka, izay rehetra ray aman-dreny tsara ny fanatona fa tsy satria ohatra somary nangingina aloha voalohany le resaka fampihavanana. Faharoa mila mihitsy firaisan'ny ray aman-dreny rehetra, mila firaisan'ny lohan'ny mpitarika ny ataontsika hoe leader d'opinion eto amin'ny firenena ka raha te hampandroso satria samy mifampiandriandry ary izay mahatonga ny zavatra rehetra tsy mety voavahy eto amin'ny firenena. Ohatra misy na mivolavolan-dalàna ny amin'ny antenimieram-pirenena satria tsy misy firaisan-kina, tsisy firaisan-kevitra dia lasa mifampiandriandra tsy voavahy mihitsy zany ny olana eto amin'ny firenena dia izay no nahatonga nay nandray andraikitra ary naporisia andray aman-dreny avy any amin'ny faritany misy ahy koa hoe tsara ianao mba olona azo lazaina hoe pitarika n'ity faritany Fianarantsoa dia tsara ianao mandray andraikitra mampihaona an'ireo rehetrarehetra ireo raha azo atao ary mihaona amin'izy rehetrarehetra koa raha azo atao ahoana ny amana ny olana eto amin'ny firenena. Tafiditra amin'ny fandraisana andraikitra ho fampandrosoana amin'ny firenena amin'ny fihaonana izay nataon'Andriamatoa Iary Andrenarivo tamin'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny fanazavana dia itony hetsika tanterahan'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Iary Andrenarivo.